sy atsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika no izoatsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no taniketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de tout. Fa sisika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Sisika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika no izoatsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Fa olo raika atikoatran'isika ao aminy, fianakaviana iray ao aminy, sy misy hevitrevitra ny olo no mampizara indraindray fa Andriamanitra i Jesoa lay mpiandrony tsara ranolotra ny aina olo raika ary ao amin'ny fiangonana ao amin'ny eglizy dia sambatra antsika mahasapa an'izay. Olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina kamiray, olo araiky ao amin'ny Kristy. Fandaram-pampianarana iarano amin'ny son excellence Monseigneur Benjamin Marc Caramarson eto amin'ny radio Fania. Raha mitsikera-ny eloko ianao ry tompo, iza no atanty fa ao aminao ny famelan-keloko ry Andriamanitra Israely. Faly miarabantsika jiaby izay magnaraka izao fandaharagna izao. Alahady tsotra fa 8 no ankalazaintsika amin'ity androny anty. Ka ny loha hevitra roson'ny eglizy amintsika agnatin'izegny, mahaiza mankasitraka an'Andriamanitra. Vaky teny 3 ary no atolotry ny eglizy ho atsika. Mba haizantsika mandinika tsara eo amin'ny fiainantsika, ny fiainantsika ny maha-kristianina atsika, sy misy visantsika ihany koa nyzay mba fahaizantsika mankasitraka n'Andriamanitra amin'ny asa rehetra izay ataontsika sy amin'ny zava-mitranga rehetra eo amin'ny fiainantsika. Koa amin'izao ary, entanigna atsika, iaraka ivavaka, iaraka itandregny ny tenin'Andriamanitra. Vaky teny masina voalohany, boky faharoan'ny mpanjaka, toko 15. Tamin'izany andro zany, i Naamana Siriana nidina ka nisitrika impito tao Jordana araky ny tenin'ny Elizea olon'Andriamanitra, ary tonga toy ny nofon-jazakely indray ny nofony ka nadio izy. Dia niverigny nankao amin'ilay olon'Andriamanitra izy mba amin'izay rehetra nomba azy. Ka noho ny tonga dia nandroso teo agnatrehany, nanao hoe: indro hitako tsara izao fa tsy misy Andriamanitra amin'ny tany rehetra afa-tsy eto amin'ny Israely ihany. Koa ankehitriny dia aoka andray ny fanatitra avy amin'ny mpanomponao ianao. Fa hoy Elizea: velona ny tompo izay toerako eo anatrehany, ka dia tsy andray mihitsy aho. Mbola nanery azy andray ihany i Naamana, nefa tsy nety izy. Ka hoy Naamana: rehefa tsy mety ianao, dia velao kosa ny mpanomponao mba homena tany zanaky ny mole 2, satria tsy tian'ny mpanomponao intsony ny manatitra sorona dorana na sorona amin'Andriamanikafa afa-tsy amin'ny tompo Andriamanitra Israely. Izany ary ny tenin'ny tompo, isaorana ny Andriamanitra. Pangagakan siapa ditani Bantanan nunamu Dan biasa nyeritan dini Kaderitan tireren Di pamtera mamarinari
santi mivalika Unakuliani mayanareu Na uabulumerupenu Atanya para masantali Uabulumerupenu Unakuliani mayanareu Taratasy faharoa mason-dapoly apôstôly ho an'ny Timote toko faharoa. Ry zanako malala, tsarovy fa i Jesosy Kristy tompo ilay avy amin'ny taranaky Davida dia nitsangako velogno araka ny evanjely toriko izay aretako fijaliagna hatramin'ny fatoragna toy ny olon-dratsy aza. Ny tenin'Andriamanitra nefa tsy mba voafatotra. Noho izany dia miaritra ny zavatra rehetra aho noho ny amin'ny olom-pinidy mba azahoan'izy ireo koa ny famonjena izay ao amin'ny Kristy Jesosy mba amin'ny voninahitra mandrakizay. Teny mahatoky tokoa izao, raha miara-maty aminy isika dia hiara-belona aminy koa, raha miaritra isika dia hiara-manjaka aminy, raha manda azy isika dia izy koa handahantsika, raha mivadika isika izy tsy mivadika na oviana fa tsy mahazo manda ny tenany izy, izany ary ny tenin'ny tompo isaorana ny Andriamanitra. Ny ondroko mihaino ny feoko hoy ny tompo, izaho malala azy ary izy magnaraka ahy. Alleluia. Evanjely masigny soratan'ny Masin-Dalioka toko 7:10. Tamin'ny izay andro zegny raha nandeha ho any Jerusalema i Jesosy dia nagnaratsisiny any Samaria sy Galilea. Ary raha niditra tao amin'ny vohitra anankiray izy dia nifanena tamin'ny boka folo-lahy izay nijanogno tegny lavidavitra tegny. Dia niantso izy ireo ka nagnano hoe, ry Jesosy mpampianatra mamindrafo aminay. Vantany vao nahita azy ireo izy dia nagnano hoe, mandehana miseho amin'ny mpisorona. Ka noho nandeha ho agny izy ireo dia sitragna tegny ampandehanana. Ary ny araiky tamin'ny regny rehefa nahita fô sitragna izy dia niverigny ka nankalaza n'Andriamanitra tamin'ny feo mahery. Niankohoka tamin'ny tongotro Jesosy izy dia nisaotra azy ary Samaritana izy io. Dia niteny Jesosy ka nagnano hoe, moatsy folo-lahy vano nadio ka nankaiza ary nisivy. Ny vahiny indray ity no any niverigny tamin'izy regny mba hankalaza n'Andriamanitra. Dia hoy izy taminy, mitsangana ary mandehana fa ny finoanao no nahavonjy anao. Izany ary ny tenin'ny tompo, derany eo anao ry Kristy. Ry kristianina havana, tamin'ny alahady lasa teo zay andron'ny laika, zany hoe ireo kristianina vita vateny mivelona eo anivon'izao tontolo izao, mampitrotra ny finoana sy ny fiainana andavanandro. Izay no mahalaika ny laika, zay ny identitény laika, ary zay ny dikany hoe laika mivelona ny finoana, zany hoe mivelona ny maha-kristianina. Ary matetika sika ry kristianina havana no milaza fa ny teny hoe
Kristy dia avy amin'ny ny teny hoe kristianina azafady dia avy amin'ny Kristy ka ny laika mivelona ny maha kristianina azy eo anivon'izao tontolo izao no nankalazaina manokana tamin'ny alahady lasa teo tahaka ny hoe alahady faefatra mipaka aserovana manokana an'ireo pretra, aserovana manokana an'ireo manaradia akaiky an'i Kristy, aserovana n'ireo zay mivelona an'izay fiombonam-piainana ka anahaka ny Kristy ka zary famantarana ny famindrapon'Andriamanitra sy ny fitiavan'Andriamanitra eo am-piarabelona dia izay ihany koa tamin'ny alahady lasa teo. Ary raha tadiditsika dia niresaka momba ny finoana isika raha manam-pinoana ohatran'ny voasinapy aza nareo ka milaza amin'io tendrombohitra io dia afaka misitaka any an-dranomasina io tendrombohitra io nandalina momba ny finoana isika ary nifaritasika tamin'izay ry kristianina havana ary mifandray tamin'ny andro fankalazana ny andro ny laika fa ny finoana ho isika dia sy tany malemy anorena mpangady fa tanolona ka hiasan'ny fahasoavan'Andriamanitra mba hamokatra ary dia izay no antitra teriny ireo tenin'Andriamanitra amin'izao alahady zay iarahasika mivavaka alahady voalohan'ny volana oktobra izao alahady fa 20 mandavataona raha manam-pinoana tokoa isika dia mahavita zavatra mahagaga ary anehoin'Andriamanitra indrindra ny fahasoavany ireo vakiteny fa tratry ny areti-koditra vo ny abokana ny nahamana amin'ny vakiteny voalohany ary tantaran'ireo boka folahy zay nifanena tamin'ny Jesoa nanam-pinoana rehefa voasedra ny finoan'izy ireo, voasedra ny finoan'ny nahamana enosika amin'ny vakiteny voalohany dia lasa izy nidina tao anaty rano dia voadio tanteraka. Karaha izay koa ireo boka folahy nifanena tamin'i Jesoa ary indrindra moa ilay vahiny voasedra koa ny finoany satria nilazain'i Jesoa dana ianareo manao ny fankasitrahana fa tanteraka ao aminareo zay irinareo zay tokoa ry kristianina havana raha maharitra amin'ny finoana isika ary indrindra ary zay moa ny tena dikan'ny finoana ihany koa matoky ny famindrapon'Andriamanitra dia miova ny zay rehetra eo amin'ny fiainasika satria tsy afenina ry kristianina havana fa milaza miara mahita isika fa maro ny abokana mikiky ny fiainasika ary dia marary izao fiarahamonina sika izao marary ny fiainasika ary nieveka tamin'ny taratasy ny farany dia nilaza fefa ambavahoana ny fahafatesana vokatry ny abokany ny fiainasika zany hoe ny fahotasika io no abokana tena mikika sika ka izao taona ny famindrapo efa mamaraparana azy sika izao miditra amin'ny 3 volana farany dia aoka anararotra sika ry kristianina havana aoka anararotra izao fotoana izao maro ny zavatra mety mampisalasala sika tahaka n'ilay generaly zay mieritreritra fa mahay ary zay manko ny tena abokana mikika asika mieritreritra mahavita tena asika manao samy mahay daholy ka na de torin'ny mpaminany ny eglizy zany ny mpaminany ny eglizy de sady reny no mpaminany reny mikolokolo manoro asika be famindrapo manambara amintsika ny fitiavan'Andriamanitra mpaminany izy milaza ny marina tahaka nataon'i Elize tamin'ny ilay mpanjaka nahamana nefa sy nahatoky ny zavatra nambarany Elize satria mieritreritra mavita tena ka nefa raha voasedra tahaka izany ny finoany ka
ka nanaiky izy ary zay koa ny dikany finoana vokatry ny fahatokisanaandriamanitra vokatry ny fiainona ny tenin'andriamanitra dia manaiky izay tokoa manko ny finoana na teo amin'ny vahoakany Israely raha nanorina ny vahoakany Israely Andriamanitra sy nilaza hoe manana an'izao fihekempinoana zao fa mianoa ry Israely ary zay ny vokatry ny finoana zay ny tena finoana zay ny fiainona ny afatr'Andriamanitra indrisy manatra ny sofisika isika amin'izao andro iainasika izao ka miaino zavatra hafa sy ny tenin'Andriamanitra no eno isika fa zavatra hafa sy mandray ny tenin'Andriamanitra isika ka azagaga raha mbola revo ao anatin'ny abokana ny fahotana fa raha manatona ny famindrapon'Andriamanitra isika miaino ny tenin'Andriamanitra ary zay no zao taona masina ny famindrapo zao imbesaka isika no manasa antsika enoy ny tenin'Andriamanitra eo anivon'ny fianakaviana eglizy kely ao atokantrano ao ka raha mieno ny tenin'Andriamanitra isika miova ny fiainansika zay no afatra voalohany amin'izao alahady fa 20 zao mety voasedra ny finoansika mety misy zavatra takina amintsika raha ny finoana izay nataosika hoe mandray atanana ny finoana mampitrotra ny finoana sy ny fiainana andavanandro ny fandraisana tanana tahaka ny nataony namana sy maintsy nitsofoka tao anatin'ny rano izy zay ny fandraisana tanana anatin'ny taona pastoraly vaovao sika izao ka izy tsofoka hiditra anatin'ny asa mandrara ny lahika isika andray atanana ny finoansika amin'ny fampianarana katesizy amin'ny fandraisana antanana amin'ny asom-pinoana ka ahatonga sika tokoa adio eo anatrehan'Andriamanitra ary dia iroso amin'ny fiainam-baovao ary dia izay ireo boka folo-lahy zay nirain'i Jesoa anatona ny mpisorona anambara ny fahadiovana aminy kanefa saroviko ry kristianina ary ty ny fampianarana faharoa tiako ampitaina amintsika 10 ireo boka zay nositran'i Jesoa impiry moa isika ny mahazo ny fahasoavan'Andriamanitra nefa indrisy sy masiaro makasitraka an'izay fahasoavana azo sika izay sarova fa ilay vahiny hoy Jesoa zany hoe zay olona zay sy nahafantatra ny fahasoavana azony no niverina ka ny nanatona an' Jesoa ary nankalaza an'Andriamanitra ny ankohoka teo amin'ny tongotra an' Jesoa izy ny saotra azy Samaritanina izy io dia izay indrindra aoka isika ahay ankasitraka an'Andriamanitra fa indrindra amin'izao taom-pahasoavana dia ny taona masina ny famindrapon'Andriamanitra mino sy matoky aho fa maro ny orandrozy zay mono fitenisika volan'ny omaly nomaly koa isika nankalaza ny masim-bavy Terezin'i Jesoa zazakely dia sarova fa maro ny orandrozy no raisika ka oka ahay ankasitraka an'Andriamanitra isika fa indrindra moa amin'izao volany rozery zao volany Masiny Maria volany Oktobra zao amakivaky an'ity isika aoka ahay hiaraka amin'ny Masiny Maria italao ny fahasoavan'Andriamanitra amintsika ary dia lazain'i Jesoa isika satria nanatanteraka ny sitrak'Andriamanitra ny diovin' Jesoa isika ary nanao tahaka an'izay nilazain'ny Masiny Maria tamintsika i Masiny Maria sy misahatra milaza amintsika tahaka nilazainy tamin'ireo mpianatra tany Kana atovy izay rehetra lazainy aminareo raha miaino ny tenin'Andriamanitra isika dia madio ary miroso sarasara kokoa ny fiainansika raha manatanteraka ny sitraka Andriamanitra isika ary dia zay no ampisehiviny masin-dahapoly ary io no amaranako ny fampianarana amin'izao lahady fa 20 mandavataona andalinasika ny finoana izao dia sy hinona izany fa na manao kory ny zava-misy sy mivadika
ka i Kristy omaly anio ary mandrakizay satria isika no mety miovaova izay mo mahaolombelona asika milololanitra ka mety olena manditany ka mety misy lafaka fa i Kristy kosa dia sy miova izy ary dia sy mivadika mandrakizay izy raha miara-maty amin'ny Kristy isika dia hiara-belona aminy hoy mason-dapoly ao amin'ny vakiteny faharoa raha miaritra isika mivelona ny finoana mampitrotra ny finoana sy ny fiainana andavanandro dia hiara manjaka aminy zany hoe miova ho sara ny fiainantsika fa raha sanatria kosa mandahazy isika dia izy koa andahasika raha mivadika isika nefa dia fataro fa izy sy mivadika naoviana ary efa tiasika hatramin'ny voalohany izy ary dia izay no ankalazasika amin'izao taona masina ny famindrapo izao misaotranao izahay ry Jesoa satria dia sy misahatra manadio ny foa mampananay izahay mba ho masom-pinoana tokoa ny masom-pinoanay ary dia ampioary zahay mba hanokatra ny sofinay mba hay andre ny afatrao ka andray an'izay teninao izay ho tanterahinay ka amin'izay iova ho sara ny fiainanay ka nao no anjaka eo amin'ny fiainanay ka raha nao no manjaka eo amin'ny fiainanay dia izay ny tena fiadanana marina aoko tanteraka izany amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka sy ny Fanahy Masina amen. Tsy atsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika no izoatsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no taniketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de tout. Fa sisika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Sisika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika no izoatsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Fa olo raika tokoatran'isika ao aminy fianakaviana iray ao aminy sy misy hevitrevitra ny olo no mampizara indraindray fa Andriamanitra i Jesoa lay mpiandrony tsara ranolotra ny aina olo raika ary ao amin'ny fiangonana ao amin'ny eglizy dia sambatra asika mahasapa an'izay. Olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina kamiray olo araiky ao amin'ny Kristy. Fandaram-pampianarana iaranao amin'ny son excellence Monseigneur Benjamin Marc Caramarson eto amin'ny radio Fagnier.